manolotra ny arahaba tokoka asaika mbola ho hita taratreny ihany ny orana any amin'ny fatra avaratra Atsinanana sy afovoany Atsinanana amin'ny Madagasikara noho ny varatra azy. Etsika ilan'izay ihany koa dia hitoetra ny zavona amin'ny maraina ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo ary ny ilany andrefa ny Madagasikara ato anatin'ny 2 na 3 andro ho avy. Vokatra izay indrindra dia hisy fidina ny maripana izany hoe ahatsapa mangatsika zany aloha rehefa vao maraina. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny roampitsy maraina jerena amin'ny antsipriany dia ahazorana malefaka ny any amin'ny fahatry Sava Analanjorofo ary Atsinanana. Somary andrahona kosa amin'ny ankapobeny ny any amin'ny fatra Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana amin'ny fatra Sofia. Fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be ngady masoandro aorian'ny zavona na azavotany vao maraina ho an'ny afovoantany ny tapany atsimo ary ny ilany andrefa ny afontany. Raha ny tolakandro kosa indray dia mbola hitoetra any aloha ny orana malefaka somary miatoato any amin'iny fahatry Sava Analanjorofo ary Atsinanana. Ny fatra hafa kosa dia ibahan-toerana kokoa ngady masoandro na andrahona vitsy amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana mifanaraka amin'izay mananka hatramin'ny 4-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. 2-20 ka hatramin'ny 20 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny fatra anatiny. Mety ho tafidina hatramin'ny 7 degré maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Morotsiraka Atsinanana kosa dia eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana. Vinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia mbola hitoetra hatrany aloha ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny nosy. Ny fatra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na izany na tsy izany aza noho ny varatra azy dia tombanana mbola ahazorana hatrany ny aty amin'ny fahatry Sava Analanjorofo ary Atsinanana. Raha ny vinany maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina eo amin'ny 4-30 degré eo foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny fahatry Sofia, Betsiboka, Oeny ary Melaky. Eo amin'ny 1-20 ka hatramin'ny 4-20 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny fatra anatiny. Ho an'ny maripana ambany indrindra kosa dia mety ho tafidina 9 degré maripana ambany indrindra any Fianarantsoa any raha toa ka eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 degré izay ho an'ny Vakinankaratra sy Analamanga. Morotsiraka Atsinanana dia saika manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 9 degré ny maripana. Vinany toetry ny andro ny sabotsy no amaranantsika azy dia saika azo vahana indray aloha ny varatra aza. Vokatra izay indrindra dia miandrandra orana somary miatoato ny morotsiraka Atsinanana nosy iray manontolo menga avy any amin'ny fahatry Sava hatrany amin'ny morotsiraka ny fatra atsimo Atsinanana. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ho an'ny ilany Atsinanana ny afovoantany mihazo amin'ny fatra Alaotra Mangoro ary ny ilany Atsinanana amin'ny fatra Sofia. Ny fatra hafa indrindra amin'ny ilany andefa Madagasikara kosa dia ibalika tanteraka mihitsy ngady masoandro. Ny vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 4-30 degré eo foana maripana ambony indrindra ny Betsiboka, Boeny ary Melaky. 7 ka hatramin'ny 13 degré maripana ho an'ny fatra anatiny. Morotsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 19 degré ny maripana. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho manaraka indray. Elo matovoka.